Gavana Manalo Tompo amin'ity andro sabotsy 8 Aogosta 2022 dia Samuel volony toko fafito ambin'ny folo 20 ka hatramin'ny fafito ambin'ny telopolo no anjara mofinaina antsika. Samuel volony toko fafito ambin'ny folo 20 ka hatramin'ny fafito ambin'ny telopolo. Mivavaka aloha isika. Velim-pidirana anao zay raha eo fa tojo amin'izao farany herinandro zao efa namakivaky ity herinandro ity. Misaotra anao zay noho ny amin'ny nampaharetanao anay tamin'izao azakazaka izao. Ny nanomezanao anay tanjaka sy fahasalamana. Fifaliana ho anay indray ny andeha ny teninao dia misitraka sy tahanay ny anjara mofinaina ho anay anay. Dia mitenena Tompo fa mangitahitanao ny fananay. Misaotra Jesosy teny tokony nofo. Amen. Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo 20 hatramin'ny fafito ambin'ny telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Arony lehilahy tamin'ny Israely. Efa hitanareo fa io lehilahy niakatra io hieka ny Israely miakarany. Koa izy lehilahy mahafaty io dia ataony mpanjaka manan-karena vehivavy ary dia meny koa ny zanany-vavy ho vatiny sady ampandoavy ketra amin'ny Israely ny taranatainy. Ahotafita tamin'ny olona teo. Ahoana sy ahoana nge no atao amin'izany lehilahy mahafaty io Filisteny io ka mahafatongo mandry ny Israely fa zinona moa Filisteny io tsy mifory io no dia eka ny miaramila n'Andriamanitra velona. Ary ny olona namaly hoe izany ka izany no ataony amin'izay lehilahy mahafaty azy. Ary ilay abazokiny nandeha azy ny teny tamin'ny olona dia nirehitra tamin'ny Davida amin'ny fahatezerany ka hoy izy nahoana ianao no midina ety ary amin'iza moa no namelanao reny ondry vitsireny tanan'efitra. Fantatro ny avinavinao sy ny faratsifonao fa zany ady no dinanao aty. Ahotafita. No maninona aho zao anteny aho ka nahoana moa ary niala teo aminy akana amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka izany ny teo. Ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany izay. Ary noho nireny olona ny teny izay nataony Davida dia nambarany tamin'ny Saoly dia nanirika nahaka azy izy. Ahotafita tamin'ny Saoly. Moka tsy ketraka amin'ilay io ny fony olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny Filistiny io. Voy Saoly tamin'ny Davida. Tsy toanao ny andeha hiady amin'ny Filistiny io satria mbola zaza ianao fa izy no efa mpiady aty ny ainany. Ahotafita tamin'ny Saoly. Mpanomponao miandry ny ondrinay ary nisy liona sy bera tonga tao ka nalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry. Tena nenika azy aho ka namely azy ary azoko tena ny ambavany ilay zanak'ondry ary noho ny andramatra izy dia nazonoko tamin'ny sominy ary nasiko kamana. Liona sy ny bera samy vonomy mpanomponao ary Filistena tsy mifory io dia tahaka ny anakay mireny satria nieky ny miaramila n'Andriamanitra Felisy. Kokoa Davida. Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy namonjy ahy amin'ny tanan'ny Filisteny io Voy Saoly tamin'ny Davida. Mandehana arombanao any Jehovah. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fomba. Amen. Mbola ampitomboin'Andriamanitra amintsika ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety nefa. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia ketraka tanteraka ny firenen'i Israely satria misy olona samy eky miaramila n'Andriamanitra fely. Samy eky miaramila n'Andriamanitra fely. Hoe samy eky miaramila n'Andriamanitra velona dia azo atsika hoe sahala anao defi ny miaramila n'Andriamanitra fely. Tokony fantatsika ry havana dia izao atao amin'ny soratra masina. Zay manao tsinotsinona miaramila n'Andriamanitra dia manao tsinotsinona n'Andriamanitra. Zay manao tsinotsinona zay an'Andriamanitra dia manao tsinotsinona an'Andriamanitra. Eto dia mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra fa zava-dehibe ny matoky an'Andriamanitra fely.
tena zava-dehibe ny matoky an'Andriamanitra fely. Eto dia nasehoan'i Abrahama ny finoana azan'ny Andriamanitra velona izany. I Davida azafady, satria nieky ny miara-mila an'Andriamanitra velona izy, dia izao kosa andrisy azy. I Davida ry havana dia mahafantatra ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra azy. Davida dia lazainy soratra masina hoe olona araka ny fon'Andriamanitra. Izany lazainy amin'ny Davida, olona araka ny fon'Andriamanitra. Ka raha zany no ilazana ny Davida dia tena akaiky ny fon'Andriamanitra tokoa izy. Ka eto dia vitany nanodify an'ity Filistina ity. Eto izy dia ampiseho fa Jehova dia mahay mamonjy azy manao ny amin'ny Filistina. Na manao ny tantarantsika ry havana dia fantatsika fa vato-kolondro namelezany any Goliata ka natratra ny lohany Goliata ilay vato-kolondro tamin'ny atsamitady. Taty eketo hoe nisy amboly mandavo ny fosika, zavatra kely dia narava lay miaramila ny Filistina. Jesosy efa ny tena io, na dia ketahaka ny voatsinavina azy ny fononareo dia mahafinga teny voatra. Zava-dehibe ry havana ny finoana, ka ohatsika tsy ala amin'ny finoanan'i Kristy, ohatsika toetra tsara ny finoanan'i Kristy, fa io finoana io no azotsika sitraka an'Andriamanitra. Ny Hebreo 12:10 misy zao teny zao, mamy dia mamy ity teny ity oka mba ohatsaitsika manakariva tena tokony hanao zava-dehibe ny finoantsika izy. Hebreo 12:10 ery amin'ny 9 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 12:10 fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azo sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaroso zay mazoto mitady azy. Tsy maintsy mino izy. Zay manatona Andriamanitra dia tsy maintsy mino izy, tsy maintsy mino izy. Sady mino koa fa mpamaroso Andriamanitra io zay mazoto mitady azy. Ka mazoto antsika mitady ny tavan'Andriamanitra. Izy raha teo moa mitady antsika ary tsy mamela antsika hiala eny an-treny, fa tiantsika eo anatreny manakariva. Tiantsika hametraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra andro aman'alina. Satria ny laza ny soratra masina azo amin'ny Jaona 4:17-18. Jaona 4:17-18. Tsy voakiko manontolo ilay izy fa apahany ihany. Jaona 4:17-18. Tsy misy maharombaka zay am-pelantanan'Andriamanitra. Tsy misy maharombaka zay am-pelantanan'Andriamanitra. Ry amin'ny andininy fa 20 tapany farana amin'ny 20. Ary tsisy harombaka azy amin'ny tanana. Dia averinday io amin'ny andininy fa 20 tapany farana. Ary tsy misy mahay manomboka amin'ny tanana. Ka mety zasy ianao hametraka hanao manalina ny mombamomba antsika rehetra sy ny fiainantsika, indrindra ny finoantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tsisy maikitra ny finoantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Izy raha teo mahay mampitombo ny finoantsika, mba niazona ny finoantsika. Efa nambaran'i Jesosy io ho avy fotoana hikohoka ny finoantsika tahaka ny fikohoka vary Satana. Fa misy teny mahavilom-bola eo. Fa izao kosa efa mivavaka mba tsy levina amin'ny finoana. Ka rehefa mibebaka zasy ianao dia ampahirezo ny lalàna, ampahirezo ny olona ka ila ravoravo tanana.
anamnofy tam'le. Mampahezo ny tanana mahafarary sy loharaka malina. Fa zany anirahana sy anirahana anao. Mahatonga ny olona hitoetra tsara amin'ny fononan'i Kristy sy hino amin'i Kristy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Amen. Sotranao zay raha eo fa tsy hahavilanao angay ahy izay, fa atoloranao indray aho ny teninao. Velom-bolo izay, feno tokony fananay, fa zay manana fonona dia mahasitraka anatrehana. Zay manana finoana dia ataonao mahita amin'ny voninahitra sy fahalebiazanao. Dia maomeo fotoana mandrakariva izay tokoa. Mila makivaky tokoa andro ity mba hananana hery sy fiaregezana anaovanay ny sitraponao. Dia sitrakai ny ary mivavaka aloha. Anay izay ny an-danitra. Masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao. Ataonay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay ny hanina sahazo anay amin'ny mamelany erikay tahaka namelana izy inoka taminay. Izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manavanay amin'ny ratsy eo amin'ny fanjakana sy hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Aisy ny todrana ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, ihany ny fonareo sy ny hevitra avy amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay ny antso anareo sady izy aminy izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.